Mattio toko fahenina. Mattio toko fahenina andininy fa 12 dia mitsambikiny eo amin'ny 14 sy ny 15. 12 14 15 amin'ny anaran'i Jesosy, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. 14 fa raha mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Amen. Mamela ny elokay tahaka ny namelanay sy meloka taminay. Ry havanao, ny famelan-keloka, ny famelan-keloka no hidirana any an-danitra, rahatr'izay miala eto isika. Ary ny famelan-keloka ihany koa no ananantsika fahasambarana amin'ny andro hivahinintsika eto amin'ity tany ity. Mahazo roa zany le famelan-keloka, fidirana any an-danitra, fahasambarana ety an-tany. Fa zao ry havana, zao tsisy olona ahazo famelan-keloka hoy Jesosy. Tsisy olona ahazo famelan-keloka raha tsy efa mamela ny eloko ny hafa izy aloha. Tsisy olona ahazo famelan-keloka raha tsy efa mamela ny eloko ny hafa aloha. Ary rehefa mitenitsika hoe, rehefa miteny ny soratra masina, mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, na tahaka ny amelanay izay meloka aminay. Mamela eloka isan'andro ianao, zany hoe mpamela eloka ianao. Resaka mpamela eloka, zay le afatra androany. Resaka mpamela eloka. Ny epistily ho an'ny Romanina ry havana dia manafatra antsika fiangonana, manaitra antsika fiangonana hoe efa akaika no tamin'ny andro izay nanomboantsika menakavo ino ny famonjena. Efa akaiky kokoa, efa manantona Jesosy. Dia ny olona izay miomana ho amin'izany dia afaran'izy hoe tandremo tinio tsara, ianao ve mpamela eloka, ianao ve mpamela eloka. Resaka mpamela eloka. Rehefa diniana ry havana io vavaka nampianarin'ny tompo io, dia aorianan'le fampianaran'i Jesosy hoe omeo anay anio zay hanina sahaza ho anay. Dia ina fangatahana avy etrany dia manaraka an'izay ary mamela ny elokay. Ny filana fototra, zay ny famarinana voalohany, filana fototra ho an'ny olombelona dia ny famelan-keloka. Mila mofo izy, mila tenin'Andriamanitra izy, mila mofo izy. Fa inona soa azon'ny olona raha manana mofo izy, raha tsy dia matinona izy nefa tsy voavela eloka? Tsy fiainana mahasambatra zany. Manana ny rehetra ianao nefa tsy voavela eloka. Hoy izy le pasteur anankiray zay hoe une vie sans pardon n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Pamela eloka ve ianao ry havana? Fa alohany azahoanao famelan-keloka tsy maintsy mpamela eloka manko ianao. Zay le afatra ho antsika. Ary rehefa jerena ry havana
any amin'ny Isaia 53:12 ny tengeo jerentsika Isaia 53:12 faminaniana momba ny Jesosy Kristy. Isaia 53:12 le andalany anakiroa farany amin'ny andininy 12. Eny izy no nitondra ny fahotany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota, sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Ozy izy le pastera anankiray zay. Endre zany fiandrainan'Andriamanitra zany. Endre zany heriny sy fahefany miazona ny zavatra rehetra eo am-pelantanan'izany. 700 siècle valo siècle talohana tongavan Jesosy dia fa naminany izy hoe Jesosy hivavaka ka hifona ho an'ny fahavalony. Taiza nanatanterahany izany, taiza izy no niteny hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany ny ataony teo amin'ny hazo fijaliana. Fanatanterahana faminaniana 7 siècle talohan'izany. Io ny vavaka farany nataon'i Jesosy ho ana olona ry havanao. Ary tsy nivavaka izy ho an'ny fahasalamana, tsy nivavaka izy ho an'ny arena, tsy mivavaka izy ho an'ny fandriam-pahalemana ho an'ny jiosy tao amin'ny teo anivon'ny ampira romanina, tsy ry havanao. Tsy nivavaka izy ho an'ny ho an'ny mahantra sy tsy manatrano sy ny 4 nivavaka izy ho an'ny famelan-keloka satria fatana fa zay ihany no filana fototra ao am-pon'ny olombelona. Ka rehefa miteny ianao hoe filana fototra io, ary tsapanao ihany ange zany, tsapanao ihany zany indraindray. Rehefa niteny zany tsika hoe filana fototra io, io ny filana lehibe indrindra, dia eo ary tsika miteny hoe ahoana no azahoako famelan-keloka, andeha hitady famelan-keloka, satria araka le tenenina tany am-Pendohany le famelan-keloka ary tononontsika isan'alahady eo amin'ny Salamy 2:3 hoe famelan-keloka ny ota tsy isain'i Jehovah intsony no azahoana fahasambara. Fa zao ry havana dia lasa mifona le olona, lasa mifona le olona, ary misy olona tena mifona amin'ny fony. Fa saingy zao diskajy izy satria maninona, ary zay mifamarinana faharoa, misy olona mifona dia diskajy izy satria mieritreritra izy hoe azo famelan-keloka avy amin'Andriamanitra nefa izy tsy mahay mamela ny hafa. Raha tsy mpamela heloka ianao na hifona ohatra n'iny ianao tsy azo famelan-keloka. Mamela ny heloka tahaka ny amelana izy meloka taminay. Fangatahany io, ary io fangatahany io rery ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo no asian'ny tompo fanazavana. Raha mamela ny heloko ny hafa ianao dia ho avelan'Andriamanitra, avelan'ny rainao ny helokao. Raha tsy mamela ny heloko ny hafa ianao tsy azo famelan-keloka ianao. Mety venao ho mpamela heloka amin'izay ry havanao, mety venao ho mpamela heloka. Tsy manontany ianao ny finoanao ny tompo, manontany ianao izy mety venao, vonina venao ny mpamela heloka amin'izay hatramin'ny farafofona ianao. Misy général américain malaza be zay. Amma général moa dia indrindra fa hoe reny officier supérieur reny dia tena mahitsy, tena sentitra, ary miezaka ny andeha araka izany fahitsiany sy fahamarinana zany. Dia ozy izy ty général américain anankiray ty tamin'ny John Wesley, le mpitory filazantsara kalaza la. Zao ozy izy, za ozy izy tsy mba mipardonné zany mihitsy, ary za ozy izy tsy mba manadino zany mihitsy. Dia ozy izy John Wesley taminy, manantena ho anao fa tsy mba manota mihitsy ianao, satria raha manota izy, satria izy tsy mba mamela heloka dia tsy ovela heloka na oviana na oviana, ary tsy hiditra izy, tsy hiditra izy any an-danitra ry havanao. Meteza ho mpamela heloka ry havanao,
ary tena hoe faratampony fahadisoa-kevitra sy ny fahadisoa-kajy zany hoe mivavaka ka manantena famelan-keloko nefa ianao mbola tsy namela ny hafa ry havanao. Fantatra fa tsy mora zany. Arity zany amin'ny ohatra volamena omeny Josefa zanaky Jakoba ry havana. Josefy ty moa de efa araky ny fantatsika tany amin'ny sekoly lahy de tena hoe tiany Jakoba manokana ary nalony izy 12 rahalahy. De rehefa tena tsy zaka ntsony de inona zavatra nikasain'izy 12 lahy hoe andao ty ovonona rahalahy zany Joseph. De inona zavatra tany tsy nahita occasion izy finalement aminona an Joseph de namidiny ho andevo tamina mpivarotra le karavanna mandeha reny. De le mpivarotra le karavanna mandeha any efitra reny no nitonga tany Egypta na nivarotra azy indray tamin'ny Egyptianina. Zay le tantaran'i Joseph. Izy tonga any Egypte indray de lasa giatra ry havana. Namidy saika ovonona namidy de lasa andevo de giatra. Rehefa zoina ny tantaran'i Joseph ry havana de tena hoe vokatry le fialonan'ny rahalahiny azy, rahalahy ray tapo zany na tonga ny Josefa ho am'izany situation izany. Vadika ny rasa taty ariva, lasa numéro 2 tany Egypte i Josefa ry havana, lasa numéro 2 ary nisy mosary nanery ny rahalahiny ho ahitady sakafo hitady ihany any Egypte. Ary eto ry havanao misy lesona volamena ho antsika ao amin'ny tantarany Josefa. Mandinika ny rahalahiny izy. Reo zany tsy mahafantatra, tsy ny reconnaître any Josefa. Izy efa numéro 2 tany Egypte. Tena hoe teo apelatanan'Andriamanitra ny fiainana sy ny hoaviny reto rahalahiny reto. Ary raha ny lalàna, raha ny fisainan'ny fiarahamonina afaka nanao vengeance somatsara, tsy sonany mitsiny azy i Josefa noho ny afitsika ireto rahalahiny reto ry havanao. Azony Josefa natao ary tsy ho bedy izy raha nanao an'izany. Azony atao namono azy ireo. Fa zao inona ny tantarain'ny soratra masina amin'ny Genesis 10:7. Meko anareo fotsiny le référence fa tsy amin'ny tsanoka atsika fa lava be eo amin'ny voalohany sy faharoa. Tomanina angorakoraka i Josefa, tena tomaniny dradradratra. Reniny Egyptianina rehetra, reto amin'ny lapa rehetra zany hoe fitomaniny Josefa izany. Tsy milaza hoe naniny Josefa ny tomaniny dradradratra zany, fa rehefa zoinao ny tantara, tomaniny dradradratra izy, satria hanao zavatra faran'izay sarotra izy ho an'ny olombelona, teny hamela heloka ny rahalahiny, tomaniny angorankoraka ary ny dradradratra, satria tsy zaka ny fontsika zany ry havanao. Zany ny mamela heloka, zany ny mpamela heloka. Ary zany no entsoina atsika zay mahafantatra fa hoe efa akaiky ny famonjena. Apokalipsy efa atombotra fiavian'i Jesosy ho afaingana. Meteza ho mpamela heloka, meteza ho mpamela heloka ry havanao. Ary na hivavaka tao inona azy ianao rehefa tsy mpamela heloka ohatran'i Josefa, tsy azo famelan-keloka. Marina nge compréhensible io rahatraponao io hoe rahitapo aminao ohatran'ny Josefa, ohatran'ny rahalahiny Josefa nanao an'izany taminao olona mifampinana ny manta sy ny masaka ny nandratra anao olona tsy nampoizinao no nanimba ny confiance nao hoe za rehefa simba ny confiance de simba mandrakizay le confiance. Ok, fa ozy izy ny tompo aminao, ozy izy ny tompo aminao hoe za tsy hamelany helokao. Raha tsy hitako ianao mamela heloka, raha tsy hitako ianao hoe tena nijaly fa diranovana hamela heloka no ny amiko sy no ny teniko, ka tena hoe anana fo voavolavola ho mpamela heloka. Diskady zany tsika ry havana,
zay le fahamarinana faharoto hoe tena diskady sika raha manantena hoe ho aty am-piangonana anaraka vavaka famela-keloka nefa tsy mba mamela heloka tsy azo famelan-keloka isika diskady isika fahamarinana manaraka de milaza hoe ary voa double fonany amin'le fitenena voa double ianao fahavoazana voalohany tsy voavela heloka ianao fahavoazana faharoa ry avanao io enao tsy mamela heloka le olona nanafitohana sy nandratra anao io c'est le attitude zay handevina ny fanahinao hanimba ny fanahinao ary tsy hanimba le olona halanao tsy hanimba le olona tsy avelanao heloka ry avanao fa hanimbanao ary napetrehitra le tenina pasteur anankiray zay ny teny hoe io enao tsy mamela heloka na tsy capable mamela heloka io de hoe tratran'ny fangidim-po ianao tratran'ny amertume ianao ary io fangidim-po am-ponao io de tsinona fa tahaka ny cancer tahaka ny homamiadana mikiky moramora fa lentement mais sûrement ny fonao sy ny fanahinao mikiky anao ary io le fangidim-po de mampiakatra tosi-drano mitondra stress le avana mitarika aretina zay le hoe manimba anao io tsy fahaizana mamela heloka ianao nge ny simba fa tsy le olona alanao manimba anao ary farany tsy anananao fifaliana hiteny amin'ny endrika io nge io tsy fahaizanao mamela heloka hoe samy plus ou moins miketrina daholo tsika rehefa sendra mandehany de rehefa resahana de miratra le tare fa misy olona tsy mba miratra mihitsy le tare satria marina aminy le hoe fiainany teo anatin'ny fatezerana sy ny fangidim-po sy ny tsy fahaizana mamela ry avanao aza mety ho voadobola tahaka izany sady tsy voavela heloka no hoe tratran'ny areti-po noho izany tsy fahaizana mamela heloka izany tsy maintsy sitranina io cancerny tsy fahaizana mamela heloka io ary takan'le cancer de tena hoe tsy mora le mitsabo cancer na chimiothérapie le izy na miteraka fantidina le izy samy manahirana daholo zany fa zay le famelan-keloka tsy mora sainga zay ny mazanaky ny raintsika any an-danitra mpamela heloka izy de tiany sika anahaka azy tiany sika mba ho mpamela heloka ihany keo filana fototra ao amin'ny olombelona ny famelan-keloka tsy ho voavela heloka naoviana ianao raha tsy mpamela heloka ary voadoble ianao raha maratraka tsy mahay mamela heloka satria koa maratra ianao marary ianao fa zao nge ry havany minao fa ary zay fahamarinana manaraka tena hoe fanehoana finoana acte de foi fitsoroana vavolombelona zany hoe famelana heloka izany fitsoroana vavolombelona acte de foi zay ndray zany le fahamarinana eto zany hoe mamela heloka zany hoe mijoro ho mpamela heloka izany fa maninona moa no hoe acte de foi fitsoroana vavolombelona satria rehefa hoe niarany tsirariny maratra nanon tsy mety tamiko rahanina na rahanina na ny vadiko io na ny zanako io na ny rafozako io na mpiara-manompo amiko zany de hoe acte de foi le izy satria matoky fa Andriamanitra raiko de mpitsara marina no iza zay atao anao vengeance matoky fa mpitsara marina izy de izy no amaly azy ary izy no mahafantatra zay fatra marina zay fatra sahazany zay famaizana sahazan'le nataon'le olona tao izy mahafantatra an'izany fa za tsy mahalala an'izany avanao ary indrindraindrindra
satria andriamanitra fitiavana izy no mampifandanja amin'le fietsiny amin'le olona nandratra io a mampifandanja ny famindram-po mila mamindra fosika sy ny fahamarinana zay le acte 2 fois hoe andriamanitra no avelako mamaly satria mpitsara marina ary fatany tsara zay ataony fa ny anjarako amin'izay le acte 2 fois zay ny anjarako araka ny tenin'ny apôstôly Paoly any amin'ny Romanina 12:19 any hoe meo lalana ny fahatezerany meo lalana ny fahatezerana ny ataontsika ry havana tonga jerentsika le Romanina 12:19 da raha vakitsika ny 19-21 ry havana Romanina 12:19-21 amin'ny anaran'i Jesosy ry malala aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe ai ny famaliny zao no amaly ho Jehovah fa raha nona ny fahavalonao omeo anina izy raha mangetaeta izy omeo sotroiny fa raha manao zany ianao dia hanambatra vainafo eo andohany aza mety ho resy ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy hoe omeo lalana ny ratsy omeo lalana ny ratsy fifaliana ary fahafinaretana ho antsika ny tahiry fahatezerana zay ivadika hoe fahatezerana mangatsika sy fankahalana atao-pontsika tena hitantsika fahafinaretana zany ndraindray aza tehiriziny ny fahatezerana iny omeo lalana ivakue omeo lalana ny fahatezerana iny ahoana no anomezana lalana ny fahatezerana asioso io olona manafitoenanao io asioso raha vao manana occasion ianao io olona ankahalainao io nananisy ratsy ianao reseo amin'ny tsara ny ratsy ary amin'izay hoy ny apôstôly Paoly dia hanangona vainafo eo ambonin'ny lohany izy eo ambonin'ny lohany ianao fankahalanao azy tsy ampiotsina azy ry havanao fa asioso izy da ho hitanao ny vokany hanangona vainafo tsy hitany tsony zay ho asiana ny tenany tia nataoko an'izao nefa ny jereo mbola manisy soa tena zanak'Andriamanitra zay le afatra ho antsika ry havana zay le afatra ho antsika hoe tsorova volombelona pratique le finoana ampiaro le finoana avelao an'Andriamanitra ny fahamaliana meo lalana ny fahatezerana dia asioa soa le olona mamarana zao teny zao mazava le afatra aokenao ho mpamela heloka aokenao ho mpamela heloka mazava le antony tsy manatsahafidy ianao raha te handovan'ny lanitra ianao raha te ho sambatra ianao ety an-tany tsy maintsy mpamela heloka ianao mba ho voavela ny helokao ahoana ary no azahoana manatanteraka le toetra mpamela heloka ahoana mipratika an'izany ao amin'ny sonao ngamba raha mariana areo dia alefasiko kely le slide azafady eo zany ianao dia tenenina ianao hoe meteza ho mpamela heloka meteza ho mpamela dikan'izany manapa-hevitra maka décision zay ny fetombohany ny mpamela heloka rehetra dia un jour nanapa-kevitra hoe mazava ny teninao Andriamanitra ho mpamela heloka zay zany le izy dia rehefa vita le fanapa-kevitra io le dingana manaraka dia le action gamba mazava be zany tsy eo amin'ny W fotsiny hoe mahary an'izany toroteny zany dia hoe manapa-kevitra Jesosy aloha fa dia andraso aloha fa aokaloha kely zay le izy tapao ny hevitra an'io ary meteza hanompoka ho mpamela heloka dia ny an'io décision action zay zay ry havana fahatelo répétition
tsy mety koa raha hoe androany alady 24 juin dia etan'ny tenin'andriamanitra eto ianao satria tena tenin'andriamanitra mazava ary pure parole zao dia raha pitso indray milatsaka amin'ilay tsy fahaizana mamela heloko ary ny talata dia efa lasa mankahala indray avereno mazava ve zany ry fiangonana décision action répétition zay a faefatra dia rehefa misy zavatra averina ry havana dia miteraka fahazarana iny miteraka fahazarana ary zareo frantsay a dia miteny hoe rehefa miteny resaka habitude izy hoe il y a la force de l'habitude zay nge mazava-dehibe le habitude na habitude tsara na habitude ratsy tena hoe misy hery eo mamatotra ka rehefa hoe tonga am'le habitude ianao zany rehefa tonga am'le habitude ianao zany efa mahafahazaranao le izy tsy mila mieritreritra ntsony ianao hoe andeha amela heloka eto fa misy zavatra mitotonao fahazaranao tenentsika amin'ny fomba hafa le izy hoe réflexe ny mamela heloka zay inona voalohany décision action répétition teraka habitude ary farany io rehefa zatra n'izany ianao ry havana dia manana toepanahy volavolain'andriamanitra ho mpamela heloka manana toepanahy tena hoe voaositr'andriamanitra hamela heloka zany ry havanao io hoe batatidio io zay le izy ary dia hoe atomboy amin'ny fanomboana dia le décision ny tompo ry havanao ny tompo no hiaso aminareo na ny fikasana na ny fanaovana atanteraka zany programany eo antsika zany ho mpamela heloka ozy izy le mpanompon'andriamanitra anankiray zay toroteny amin'ity Matthieu 6 12 14 15 10 dia ozy izy ianao tsy mamela heloka nefa ianao manam-pinoana manapaka ny tohatra ekaranao any an-danitra ianao manapaka ny tohatra ekaranao any an-danitra ianao ianao tsy mahay mamela heloka io fitiavan'andriamanitra ry havanao fitiavan'andriamanitra no hitenenany antsika an'izany satria ny apocalypse 21:27 dia milaza hoe tsy mba hisy hiditra ao amin'ny tanàna masina zay tsy masina ka raha tsy voavela heloka ianao satria tsy nahazo famelan-keloka dia le otanao rehetrarehetra reo tsy voavelanga izany ary zay ny tena fampitandremana sy fitiavana antsika tsisy zavatra zay tsy masina zay hiditra ao amin'izany tanàna masina zany ry havanao hoy ny tompo aminao amin'izao marain'izao satria efa akaiky ny famonjena manapa-hevitra mba ho mpamela heloka ianao ho aminao ny fahasoavan'ny tompo amen